antsika mba handray ny tanan'ny olona eo akaikitsika nifiraisantsika amin'Andriamanitra. Raha ohatra nareo tsy mpiavana dia afaka mifanao tontondro kely aho ohatran'izao. Ivavaka isika. Rainay masina indrindra izay ny an-danitra misaotra anao zahay satria no ny fitantananao sy ny famindramponao no nahatonga anay eto amin'ity toerana masina ity. Misaotra Tompo fa nitsimbininao zahay, nambininao ary narovanao tamin'ny aretina, tamin'ny loza maro samihafa, nomenao izay sahazaonay nandritry ny eny aman'iny ka afaka tonga eto midera sy mankalaza anaranao. Raha eo mendrika hoderaina ianao, mendrika naterana ny fisaorana rehetra tsy tambo isaina, ka noho izany Tompo no erahanay mifampitantana eto miara misaotra anao, mankasitraka n'izay rehetra nataonao taminay. Tompo, misaotra anao zay satria anao mamela heloka. Misaotra anao zay satria anao tianay, karakaranay ary mamelombelona anay. Nanome anay fofonana mahavelona ianao ka isaoranay manokana anao zany. Tompo, tonga eto izay vahoakanao mba hisaotra anao noho izany rehetrarehetra izany. Ko raisy Tompo ny fitiavanay anao, raisy Tompo ny fanoloran-tenanay rehetra mba ho fisaorana kasitrano anatrehan'ny seza fiandriananao zany. Tahio ireo namanay rehetra izay mety mbola eny an-dalana, tahio ny vahoakanao rehetra izay misaotra sy mankalaza anao amin'izao sabata masinao izao maneran-tany, ary inganenao tsy afoy, tsy asaraka andreo mararinay izay mitoetra ny tokantrano. Anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Iza no faly androany? Ary iza ny malahelo? Iza ny kivy? Nangatany hoe za kivy fa zao hitako hoe falifaly be daholontsika androany satria sabata androany. Ny zanako tena rehefa zomany ny andro dia tsy andro ny zalahy mihitsy ny andehanana ty am-piangonana ny sabata ny am-pitsoniny. Dia hoe inona ny tena tiavanareo makany am-piangonana? Dia hoe ahitan'ny kopanay, ahitan'ny Elios Rayana sy ny namana sisisy. Dia hitako tsika fa eo ihany ny fiderana an'Andriamanitra izay moa no tena zava-dehibe, fa faly koa tsika mifankahita. Faly izay mandray any pastorisme vady ohatra tsy mifankafo mihitsy tsika ty. Tena faly be ny fonay mandray anareo androany fifaliana ho anay koa zany ny ety aloha miarabantsika rehetrarehetra androany ka engany hitondra fifaliana sy fitahiana ary tena fitsarana ho antsika tsirairay avy ny sabata androany. Desika mbola hitsangana anao iram-pifaliana ho fanapofona fa tena faly tokoa tsika tonga eto amin'ny tranon'Andriamanitra miara-midera azy. Firam-pifaliana ankalaza iray tombona, asandrato ny feo fiderana, oby osana no atao. Dera, dera, ny tompo mpanavotrana, fifaliana
maso nomeny ny fanantenana andova ilay taniva dera ry tompo mpanavotrana ira obe Jehova mpamoronana tsarovy ny andro sabata na masina azy fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. andro iray nomeny tompo andro tokana tsy miova no amasiny no tahiny tsy iny zany fa ny sabata ka ndeha ho ataontsika ankira zany fahatsiarovana ny famoronana sady fanamasinantsika ny sabata izany koa. andro iray nomeny tompo andro tokana tsy miova no amasininy no tahiny tena miavaka mba ho famantarana azy lay mpamorona dia nomeny ho asoana mba ho fitsarana ary mbola hitoetra eny ho mandrakizay izy mihitsy no ny teny nanao sonia io no famantarana mikosiana mbola ho tsarovana eny nany andanitra lay sabata fitsarana tsy miova faharitra andro iray nomeny tompo andro tokana tsy miova no amasininy no tahiny tena miavaka mba ho famantarana azy lay mpamorona dia nomeny ho asoana mba ho fitsarana ary mbola hitoetra eny ho mandrakizay izy mihitsy no ny teny nanao sonia io no famantarana mikosiana mbola ho tsarovana eny nany andanitra lay sabata fitsarana tsy miova faharitra izy mihitsy nanao
tena mahafinaritra fa tsy etiantsika no ankalaza ny sabata fa iza koa any an-danitra dikan'izany zany sabata tsy holevina mandrakizay dia misaotra ny tompontsika fa tena fitahinao antsika izany sabata izany afaka mipetrakantsika dia angataka ny lanto sy alban anao ity hira mahafinaritra ity hira vavaka na mahafinaritra aza ny sabata feno fifaliana isika tsy naindray mety mandalo fotoatsarotra ny fiainantsika ary mba tiako isika hiary vavaka amin'ny alban sy lanto androany a hira ty hira efa fantatsika ity hira tiatsika hira mampatsiaro atsika zavatra fa nanafaka atsika Andriamanitra mba tantaninao riraiko.
Moi, je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant, je proclamerai sa grandeur par des louanges. Voilà ce qui est agréable à l'Éternel. Plus qu'un bœuf, un taureau avec des cornes et sabots. Psaume 69. Afaka miaraka mihira ny tira ity ve tsika rehetra, fotsika rehetra. Milieu. 1 De nos prières. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 67 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 88 89 90 91 92 93 94 45 46 47 48 49 50 51 52 33 44 45 46 47 48 89 90 91 92 93 94 45 46 67 88 89 90 91 92 93 94 45 46 67
s'établisse sur la terre. Que ton règne s'établisse sur la terre, notre Père. Que ton règne s'établisse sur la terre, notre Père. Que ton règne s'établisse sur la terre, notre Père. Que ton règne s'établisse sur la terre, notre Père. Que ton règne s'établisse sur la terre. Amen. Lalàn'i Mosesy dia efa nanomeny ampafolony ny vahoakan'Andriamanitra dia nomeny Abrahama azy ny ampafolony ny zavatra rehetra. Amin'ny Genesisy 4:12-20. Manasa anao ny tompo anio hamoaka an'izay any apôstikany. Mino aho fa efa nanomana izany isika amin'ity andro sabata ity. Dia manasa ny diakona hitady fanatitra dia ao anelan'izay mangataka ny mpitendry zavatra maneno mba ampiravaka izany. Merci. Andriamanitra ranay masina ny Andriamanitra, misotranao ny amin'ny fitahiana, misotranao ny amin'ny fahasoavana izay arosoko aminay isan'andro isan'andro. Indro izahay manatona ny sisiny andriananao miaraka amin'reto fanatitra ireto mba ho tahinao ary ikene izao fanatitra izao mba vita be amin'ny asanao ihany koa ka hanafaingana ny fiverenanao. Ray malalo tsy ny vola makarena ihany no atolotra amanao fa ny fona ihany koa. Diovy izany amin'ny alalan'ilay fanatitra lehibe dia izay zanakao izany. Ray malalo taio ny tsirairay avy aminay, taio ny fianakaviana rehetra ny fiangonana Masetelina ity. Dia isavako izany no zanatray amin'ny Jesosy Kristy iray ihany. Amen. Amen.
sao dia manasantsika indray andray ny baibolitsika dia hanokatra izany ao amin'ny Mattio 5:20. Dia vakitsika miaraka manomboka eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatra iraika 12 lahy dia nakany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary noho nahita azy izy dia niankohoka fa ny sasany nianahany. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomenay ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Fanamafisana izay ten'Andriamanitra izay dia mangataka ny koralina isika ho ety aloha daholo. Haitsika daholo io hira filazantsara io, raha izy Lucas Solange. Afaka mihira koa miaraka aminay izay efa nihirany hira io, izay mahay ny hira misy tonony faiza matahotra nareo fa avy daholo. Pasteur Mbivady koa tena mahay ny hira mihitsy dia angatanay izy mba ho aty koa. Tsy namerina ny koralina, tsy nisy ny famerenana tamin'ny herinandro ity fa dia manana ilay fotehitoro filazantsara daholo izay rehetra rehetra dia aminay hiran'izay hira izay.
It's
Dao hitory ny filazantsara. Rehefa vakitsika ny baiboly ao amin'ny testamenta vaovao, rehefa jerena ny filazantsara anankiefatra dia samy mifarana daholo amin'ny hoe hitory filazantsara. Mandeha mitory ny filazantsara. Ho atompontsika eto angamba ilay izy dia ny angatahako raha ohatra ka misy amintsika tsy miteny gasy eto dia aoka misy anankiray tonga dia hitory filazantsara amin'ilay eo akaikiny eo amin'ny teny hitenenany. Matetika rehefa mivavaka ohatran'izao tsika dia tonga aty am-piangonana sy mahafinaritra miaraka amin'ny rehetrarehetra dia natao dia ho avy any am-piangonana daholo. Ndao ho any am-piangonana, ndao. Dia ny objectif dia zao hoe mitondra ny olona rehetra ho any am-piangonana. Ndao zareo hiaraka aminay ho any am-piangonana sady zany. Ndao ny ankizy ho any am-piangonana fa mahafinaritra. Ary tsara be mihitsy mahafinaritra mahita antsika be dia be ohatran'izao. Ndao hiaraka, tsara be mihitsy. Fa ny teny miseho tsy midika koa izany hoe tsy ratsy ny hoe ndao any am-piangonana, tsara be mihitsy ary. Fa ny afatra navelan'i Jesosy farany indrindra talohan'ny andehanany hiakatra ho any an-danitra dia hoy izy hoe mandehana. Zarao ny filazantsara, torio ny filazantsara, sano ny marary asiosoa ny olona rehetra. Izay zavatra nataon'i Jesosy tetỳ an-tany, izay no angatahany amin'ny mpianatra hoe ndany izay atao. Dia te hiteny aminareo azy zao zareo hoe sarotra ny mandeha. Sarotra ny mandeha. Aleo raha ny tena sitrapon'ny tsirairay avy angamba dia aleo mipetrapetraka ihany. Ohatran'ny miala ao an-trano rehefa maraina andeha hiasa. Indraindray misy aloha ny sasany tena mazoto be mihitsy. Tsy andry akory hoe tonga ny réveil dia efa taitra. Fa ny sasany tsy andro mihitsy nefa maneno impiry ary ny réveil. Dia aloha tsy azo andrasana 10 minitra aloha mba afaka kelikely, mba afaka miandriandry kely ve. Fa ny hoe hiala ho mpandriana dia hivoaka ny trano andeha hiasa, sarotra be. Maika fa ny andeha hivoaka hitory filazantsara, indraindray tsy moramora. Dia rehefa manatona an'ilay olona hoe satria izay izany hoe tokony andeha hitory, dia rehefa manatona an'ilay olona dia hoe ahoana moa izany natao, dia somary sahirana satria inona no teneniko an'ilay olona. Dia hiteny amintsika androany hoe marina fa sarotra tokoa mandeha mitory filazantsara. Ka raha mieritreritra ianao hoe izay tokoa mibaiko fa sarotra anie izany dia tsy ianao rery ny mieritreritra an'izay fa marina fa sarotra tokoa mandeha mitory filazantsara. Ilay teny nivakiana tamintsika teo ao amin'ny Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 ny andininy fa 9:20. Rehefa miteny Jesosy mifankahita amin'ny mpianatra Jesosy dia ny zavatra hitantsika voalohany indrindra ao dia tsy moramora na ho an'ireto mpianatra reto ary ny andeha hitory izany filazantsara izany. Inona ny zavatra mitranga eto? Izy 12 zany no hita eto. Ary ny mpianatra 12 dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy aleny. Ary no nahita azy izy dia nikoaka fa ny sasany nianahana. Inona ny zavatra hitantsika eto voalohany? Ny zavatra hitantsika voalohany eto dia zao 12 izy. Marina ve ilay isa? Matetika rehefa miresaka hoe mpianatra Jesosy, ilay mpianatra nalevan'i Jesosy dia firy izy? 12 satria 12 ny tena feno, tena tsara. Eto nefa 12. Dia inona koa ny zavatra teneny ao izy hoe niankoaka zareo, izany hoe tena hoe nideran'Andriamanitra izy, tena
tena hoe tena tian'Andriamanitra izy nyankoaka teo anatrehan'i Jesosy izy. Indrisy kely nefa misy teny kely eo inona ny teneniny? Hoy izy hoe ny sasany nianahana. Amin'ny teny frantsay ilay izy hoe quelques-uns eurent des doutes. Voalohany zany tsy 12 izy fa 12 tsy ampy anankiray. Marina fa nisy ny ankohaka izy fa avy eo koa zavatra anankiray resahany eto dia zao nianahana, natahotra. Zay ny olona teo anatrehan'i Jesosy. Ohatran'ny te hitodika amintsika dia zao manao hoe tsika ve rehefa tenen'Andriamanitra hoe ndany ianareo atsokinareo hiasa, atsokinareo hitolo filazantsara. Tonga ve tsika dia miteny manao hoe tena vonina, tena ampy tanteraka ny fahalalako sy ny zavatra rehetrarehetra ataoko. Zay ve? Matetika tsika miteny manao hoe za ve fa maninona ny zava-maninona raha tsy hisy ry olona anankiray ohatran'ny masimasina koa itsy. Mahita foantsika ohatran'ny hoe excuse hoe aloha tsy hanao an'izany ka. Mbola mafimafy kokoa ary indraindray tsika mihitsy le atsoiny Jesosy iny, indraindray tsika mihitsy ny tena misalasala, tena mianahana, na manana tsy fampiana ao anatin'le fahalalantsika ao, dia mieritreritra hoe tsy mety amiko anie. Misy an'ity ary za ve no asena hitory an'izany hoe 1844. Za ve no asena hitory an'izany hoe 2000 taona sy 300. Tsy haiko akory ary ilay izy. Za ve no asena hitory ny hoe ahoana raha ohatra ka ahoana zany hoe misy hoe mandroaka fanahy ratsy zany, ka raha sendra an'ilay tena fanahy ratsy, ilay tena mafy be dia ahoana no ataoko? Maninona izy misalasala isika. Za ve mahafantatra tokoa hoe izy Andriamanitra? Za ve mahafantatra tokoa hoe izy Jesosy? Miaraka amin'ny fanahy masina zany raha tsy fantatra akory. Dia manana zavatra be dia be ohatran'izany tsika, sakana mahatonga antsika hiteny manao hoe tsy za Andriamanitra, aleo olon-kafa fa tsy za. Reto mpianatra reto dia ohatran'izay. Ny sasany tamin'izy ireo dia nianahana, ny salasala manao hoe io tokoa ve Jesosy? Ao amin'ny fiainako tokoa ve Jesosy? Tena mitatana anahy tokoa ve Jesosy? Rehefa jerena ny fiainantsika, ahoana raha za raha tsy mahafantatra akory indray, za mbola mpanota, za mbola misy an'ity olana rehetrarehetra isan-karazany ity, za ve no andeha hitory filazantsara? Ny fiainako raha tsy ara-dalàna. Ry havana ry namana, olona tahaka an'izany no teo anatrehan'i Jesosy. Dia ireo olona ireo no nalefan'i Jesosy. Tsika tahaka an'izao, mpianatra Jesosy ohatran'izao no nalefany hoe ndahanary mandehana. Zarao ny filazantsara. Zarao ny filazantsara. Fa alohan'ny tenenany an'izay dia izao ny tenen'i Jesosy eo amin'ny 9:20 io foana moa vakitsika. Hoy izy hoe Jesosy nanatona azy tamin'ny teny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra izay ty an-tany. Efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra izay ty an-tany. Inona ny dikan'izany? Ry havana, le olona mitarika antsika, mandefa antsika dia olona be fahefana. Anazy ny fahefana rehetra, na ny any an-danitra izany, na ny ety an-tany. Inona moa no mahatonga an'izy hoe any an-danitra? Satria ny fahefana rehetra izay mafy indrindra dia tany an-danitra. Ary mbola any an-danitra. Tadidinareo ilay teny eo amin'ny Efesiana 4:9, hoy izy hoe tsy amin'ny nofo aman-drao izy ny hadiavanareo, fa amin'ny fahefana izay any an-danitra. Vakiona
tsika mieritrrehetra hoe ny anjely rehetrarehetra na ny fanary ratsy rehetrarehetra dia efa nalefa taty an-tany daholy. Dia ohatrany hoe ny etỳ an-tany any izany sisany ratsy fa ny any an-danitra ohatrany hoe efa metimety daholy. Ao amin'ny Efesianina 9:9 tsy amin'ny nofo aman-drà no hiadiavanareo fa amin'ny fahefana izay fanahy izay any an-danitra dans les lieux célestes. Dia Jesosy miteny manao hoe ny fahefana rehetra no menana na ny any an-danitra izany. Izany hoe na misy fahefana mahery ohatran'ireny ary any Jesosy ambonin'izany rehetrarehetra izany. Sy ny etỳ an-tany, raha misy fahefana mahery etỳ an-tany Jesosy ambonin'izany rehetrarehetra izany. Ilay Jesosy Kristy izay tompontsika, izay namorona ny zavatra rehetra, izay namono ny ainy, izay efa nitsangana nandresatra amin'ny fahafatesana manana ny fahefana rehetra. Dia izy no miteny amintsika, izy no maniraka antsika manao hoe mandehana. Dia io Jesosy io ihany no miteny ao amin'ny farany indrindra, amin'ny 20 farany indrindra amin'ity filazantsara ny Matthieu ity, izao ny zavatra teneniny, hoy izy manao hoe izaho momba anareo mandra-pikariva, mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izany hoe tsy teo fotsiny Jesosy nanome an'ilay teny fa sady feno fahefana izy no miaraka amintsika. Izany hoe raha mandeha tsika izao dia tsy isika rehery fa miaraka amin'ilay mena ny fahefana rehetra. Raha matahotra tsika, raha manana fisalasalana tsika dia normal ihany izany. Fa tadidio fa ilay mitompo ny fahefana rehetra na ny any an-danitra na ity an-tany, izay momba antsika no maniraka antsika ankehitriny. Dia inona araka niraka izy io? Hoy izy io manao hoe eo amin'ny 5:12 mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tsy dia tena anokana fotoana loatra eto hoe anadidina nyity teny ity fa misy teny vitsivitsy tiako tsongaina eto. Mandehana ianareo izy. Izany hoe tsy miteny fotsiny izy, tsy miteny izy hoe manao hoe tao amin'ny olona, ndao aty, ndao. Fa hoy izy mandehana. Izay no teneniko teo hoe sarotra ilay mandeha, sarotra ilay manatona an'ilay olona, sarotra ilay makany amin'ilay toerana misy an'ilay olona. Fa izao no tenenin' Jesosy, tahaka ny nanyranoray no hanirahako anareo koa. Izany hoe nohatritsika izany dia Jesosy. Rehefa nirahan'Andriamanitra ray Jesosy manao hoe ndany ianao makary dia nandeha tany izy. Ndana makary dia mandeha any izy. Tsoriko rehefa nirahana hoe ndana ianareo makany Bouches-du-Rhône dia somary mafimafy kely tato-boky any ilay izy. Tsy mety ve raha mba mijanona aty? Mahafinaritra be ilay any tongava. Mahafinaritra be ilay any, mahafinaritra ny olona any, mahafinaritra sady mahay pétanque be ny olona any. Mahafinaritra ny ranomasina, mahafinaritra ny zavatra isan-karazany, mahafinaritra be any. Fa ilay hoe hiala mihitsy, ilay hoe andeha, tsy moramora. Tsy mora. Tena mora kely ny miteny anazy hoe mandehana dia andeha, fa rehefa tena andeha, tsy mora. Nefa tsy maintsy mandeha tsika. Rehefa tenen'Andriamanitra hoe aza mijanona fotsiny ao am-piangonanao ry Masetel fa mandehana. Ohatran'i Jesosy nandeha izy niona tamina olona tsy tokony faneraseraana, niona tamina boky izy. Matetika rehefa miona amin'ny boka ny olona dia miatakataka. Jesosy nanatona. Tsy miteny akory hoe manaovako totoa. Fa Jesosy nomena ny fahefana rehetra dia fantatry hoe inona no tokony ataony. Nandeha tany amin'ny toerana izay tsy alehan'ny olona izy. Mety hoe toerana izay tsy nieritreretinareo andehana no anaon'ny Jesosy ianao fa mandehana. Satria izay ny hirany.
aza miandro fotsiny hoe tongavy nareo aty e, fa mandehana. Faly be mihitsy aho hoe lasany amin'ny raha amin'ny herinandro andeha ho ary akaikin'ny lakan'ny paladroery ny korale hitory filazantsara. Mety hoe tsy ho moramora ilay izy fa le tompony fahefana rehetra na ny an-danitra ny aty tany izay momba antsika, momba anareo no mitarika anareo any. Zao no tenen'i Jesosy, mandehana, dia ahoana hozy izy? Mandehana ianareo. Tsy miteny izy hoe mandehana ianao rery. Jesosy rehefa naniraka amin'ny mpianany dia nalefa ny tsiroroa, fa tsy anankiray fotsiny. Tsy miteny koa izy hoe mandehana ianao pastera, dia ny mpiangona janony hoe fa mandehana ianareo. Tsy miteny izy manao hoe ianao sy ianao izay le tsy misalasala mandehana, fa izay sisa rehetra misalasala dia mijanona. Mandehana ianareo. Ka niza zany, niza tsika reto dia mahazo an'ity baiko ity daholo hoe mandehana ianareo. Tadio raha ohatra ka misy misalasala hoe ka io teny io ny apôstôly ihany ny tenenana anazy. Zao no tenen'i Jesosy rehefa hitantsika ilay izy ao amin'ny asan'ny apôstôly. Tsy 12 fotsiny teo anatreny fa ny mpianatra rehetra. Ny mpianatra rehetra nisy 100 mahery zareo teo. Rehefa niona tamin'ireo apôstôly ireo Jesosy mety hoe 500 mihitsy ara zareo. Rehefa niona tamin'ireo mpianatra ireo Jesosy talohany nitsangana ny akarany any an-danitra. Dia izao ny zavatra ny teneniny. Ho arotsaka aminareo sisy ny fanahy masina, ary rehefa mirotsaka aminareo izany fanahy masina izany dia ho lasa ianareo hitory ny filazantsara ao Jerosalema, any Jodia, any Samaria, dia manerana an'izao rehetrarehetra izao. Izay ny zavatra ny teneniny Jesosy. Iza ny mpianatra teo? Tsy 12 fotsiny izy, fa ny mpianany rehetra. Dia tadidinareo hoe iza ny mpianatra Jesosy voalohany indrindra nandeha tany Samaria? Tadidinareo iza ny tory ny filazantsara voalohany tany? Tsy Petera sy Jaona, fa tadidinareo ve? Filipo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 9, Filipo izay diakona natao hizara amin'ny latabatra. Filipo nety ny fanahy masina voalohany indrindra nakany Samaria ny fanaraka tamin'ity tenen'i Jesosy ity. Dia rehefa niova fo ny olona tao a Samaria, dia inona ny tranga? Naharehan'izay ny apôstôly dia niteny manao hoe tonga hatrany Samaria izany ny filazantsara. Dia lasa Petera sy Jaona nandeha nijery hoe ahoana tokoa efa niova fo tokoa ve ilay olona. Dia no nitany hoe niova fo ilay olona dia nitory izy dia nametraka tanana taminy dia nilatsaka tamin'ireo olona ireo ny fanahy masina. Fa Filipo aloha nandeha tany voalohany. Izany hoe tiako haviana dia izao, tsy le 12 rery no hitenenan'i Jesosy eto hoe mandehana, fa izay mpianany rehetrarehetra. Dia izay olona rehetrarehetra taty aoriana maharehan'izany teny izany koa dia hitenenan'i Jesosy an'izany. Tonga hatramintsika ve izany teny izany? Izao ny vavaka nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona 17. Jaona 17. Jaona 17. Mitady an'ilay teny ao amin'ny Jaona 17. Rehefa mivavaka Jesosy, raha ohatra ka misy mahetinareo dia tsara be. Raha tsy izany dia tsara koa no mitady any an-trano. Fa tsy tadidiko ilay andininy tena misy anazy. Fa miteny Jesosy manao hoe mivavaka aminao ray tsy amin'ireto ihany no hivavahako, fa amin'ireo rehetrarehetra koa izy
any andiny faharoapolo misaotra indrindra. Nefa tsy amin'ny reto ihany no angatahako fa ho an'ireo zay mino noho ny teniny. Izany hoe tonga izany apôstôly maharehan'ilay izy dia nivavahan Jesosy, dia izay rehetrarehetra mino noho ny tenin'ny apôstôly dia angatahan Jesosy, ivavahan Jesosy koa. Izany hoe izay olona rehetrarehetra taty aoriana mahareny teny dia nivavahan Jesosy koa hoe mba ho ray amin'Andriamanitra. Ary reny olona reny hiteny amin'Andriamanitra koa tahaka Jesosy izay nirahan'Andriamanitra no anirahan Jesosy atsika ihany koa. Vonina ve ianao ry havana andeha? Vonina ve ianao andeha? Teny amintsika hoe efa akaiky ny fotoana. Efa akaiky ny fotoana. Tsy ny kristiana rery intsony no miteny hoe efa akaiky ny fotoana hiverena fahataperana izao tontolo izao. Fa ny vaovao ary ny siantifika milaza fa efa akaiky ny fotoana. Tsy anjarantsika intsony no miteny hoe akaiky ny fotoana, fa ny anjarantsika izao dia ny mitoro ny filazantsara. Ny anjarantsika dia ny mandeha manatona ny olona hitoro ny filazantsara. Mety hoe misalasala ianao androany, fa Andriamanitra miteny aminao koa, ianao io koa, ianao izay misalasala io, mihaino eto androany, na hoe maheno an'izao teny izao any aoriana any, ianao io koa no antsoin'Andriamanitra hoe mandehana. Vonina ve ianao ny andeha? Manaiky ve ianao ny andeha? Tsy afaka ny anery ianao Andriamanitra raha tsy manaiky ianao. Tahaka ny nandeha nanirahan'Andriamanitra ray an' Jesosy no hanirahan' Jesosy anao koa ankehitriny manao hoe mandehana. Ry havana, vonina ve ianao ny andeha? Aza mieritreritra hoe kareo izay nanao étude na théologie ihany anie, na ireo pastera ihany anie, na ny loha ihany anie no manao an'izany. Aza mieritreritra an'izany fa ianao no resahan'Andriamanitra androany. Ianao koa, efa akaiky ny fotoana. Te anontany anareo kely vetivetika. Raha ohatra ve ka olona ray ihany no mitoro ny filazantsara, dia roviana no tonga any amin'ny olona rehetrarehetra ny filazantsara. Rehefa nydiniako ilay izy rehefa mampianatra olona anankiray mety eo amin'ny mety hoe 3 volana na 8 eo raha aingana, mety hoe heritaona na 2 taona hoe miaraka amin'ilay olona eny foana ianao, mivavaka miaraka amin'ilay olona, mivavaka ho an'ilay olona, izay ilay olona vao mety miova fo. Raha olona ray izay. Rehefa nydiniako olona anankiray mety hoe afaka manaraka raha be indrindra eo amin'ny olona anankenina na 7 eo raha manana ny asany izy akaiky. Izany hoe raha ohatra izany misy olona anankiray mitoro ny filazantsara, ka olona anankenina miaraka aminy mandritry ny 3 volana, dia raha ohatra hoe tena misy hoe tena votom-pinoana be mihitsy ny olona iny dia isaky ny 3 volana izany misy olona 9 eo vita batisy. Raha ohatra ka izay, raha tena hoe tena ataoko hoe betsaka indrindra. Olona hoe voatoro ny filazantsara, raha olona ray izay, dia isa-taona raha betsaka indrindra 420, raha olona ray izay. Efa betsaka efa ampy ve izay? Te hanao fanandramana kely amintsika ahako. Misy anankiray ve vonina ny andeha? Anankiray fotsiny amintsika eto. Misy anankiray amintsika eto ve vonina ny andeha? Joanne, afaka mankaty ve Joanne? Tahin'Andriamanitra ianao fanahy masina ny hiaraka aminao. Afaka mijoro eto ve Joanne? Rehefa manao an'ity tsika dia somary hitazona ihany ilay elanelana. Dia izao ny anaovantsika anazy. Samy andeha izay Joanne, samy anatona. Dia izao rehefa amin'ity groupe misy anaty izay olona mandeha aty
dia tahiriziko tsara eto, tsy mahazo mihetsika eto. Ohatry ny hoe etiko aty am-piangonana reo dia tsy mahazo mihetsiketsiky intsony fa endry tsara. Dia za ihany no andeha hivoaka, fa nareo mijanona eo. Dia ny androany indray izay olona andehananao rehetrarehetra ka tonga aty, dia maka aty izy dia avy eo izy miverina koa maka olon-kafa dia avy eo miaraka aty nareo. Azonareo tsara ilay mahasamihafa anazy a? Izany hoe eto izany ilay masetel taloha, dia eto ilay masetel vaovao. Izay ilay ataontsika. Dia ho hitantsika hoe iza no mahazo betsaka. Raha izay ny sitrak'Andriamanitra. Lasa asika. Za tsy andeha lavitra feto akaiky eto. Dia izao izay miaraka amiko eto endry tsara ianao. Tianao Andriamanitra. Tsy mihetsiketsika eo intsony ianao fa eo. Aza mandehandeha mivoaka any fa sao dia tomin'ny olona any. Eto ianao. Minara tsara aloha dia mipetrahanao eo. Tsy mihetsiketsika eo ianao. Allo anjy lasitry. Tsy haiko nahita anareo fa efficace be nena. Izay olona raisiko indray mandeha tonga dia tamy. Izao tsy mihetsiketsika eo nareo. Endry tsara. Raha ohatra ka misy ihany dia za misalasala mihitsy. Ka tena mety any. Eo tsy mihetsiketsika eo nareo. Nareo miakareto mijanonjanona kely eto mihitsy aloha ampitahina kely ilay izy hoe mariako ilay izy fa Joanna tsy nanao étude na théologie. Ohatra ny bebe ny endrareo fa hiazaka andehandeha mafimafy kokoa, tokony hankakaingana kokoa izy endry tsara nareo lasa asika. L'élément nature de Chiré, Mouramitz. Nareo mivady mihitsy. Nareo mivady mihitsy. Mety. Tonga dia anankiroa mihitsy netiko. Endry tsara nareo endry tsara nareo karakarao tsara ny eo raha ohatra ka Bienvenue dans le groupe de qualité. Nous, on privilégie la qualité ici. Pas la quantité, pas la quantité. Tsy mahavoatsika ireo raha iro. aza mihetsiketsika fa vary. Jerez qualité daholo tsy. Bienvenue dans le groupe de qualité. Nous, on privilégie la qualité.
Mbola misy tavela ve? Eritreretikely hoe raha olona anankiray a na inona herin'ny olona anankiray io a no mitondra an'ilay izy a dia izao ny vokany. Raha olona anankiray a mitarika an'ilay olona mitarika olona anankiray a hitarika olona iray a hitarika olona anankiray a dia izao ny vokany. Afaka miteny foana hoe la qualité. Afaka miteny foana fa Jesosy izao miteneniny hozy izy hoe tsaratsara kokoa ho anareo ny andehanako, metimety kokoa aminareo ny andehanako, metimety kokoa aminareo ny andehanako izy izany satria rehefa lasa dia ho tonga ny fanahy masina, ary ny fanahy masina rehefa tonga dia tsy Jesosy irery intsony ny andeha hitory na ny mpianatra fotsiny eo sisa fa ny izay olona rehetrarehetra mandray ny fanahy masina dia hitory. Izany hoe isika rehetrarehetra izao a ny fangatahana fanirian'Andriamanitra dia itsika ho feno ny fanahy masina ary andeha hitory ny filazantsara n'aiza n'aiza. Ka ngamba tsy asiana fanazavana be intsony, afaka maka toerantsika rehetra. Tsy mila fanazavana be loatra intsony angamba. Dia ho hitantsika hoe tsika tsirairay a izay nomen'Andriamanitra, isika tsirairay a izay nomen'Andriamanitra ny fahasoavana, nomen'Andriamanitra ny fanahiny. Eny fa na dia misy fisalasalana ary, eny fa na dia misy aiay ary, eny fa na dia misy tahotra aza, na tsy ampy ara-ny fahalalantsika, na tsy ampy ara-ny zavatra ny fahaizana ny tenin'ny soratra masina, fa rehefa tonga amintsika ny tenin'i Jesosy Kristy, rehefa tonga amintsika ny herin'ny fanahy masina dia aza mandahy. Ny zavatra tsy azon'Andriamanitra atao fotsiny ihany dia manery anao. Fa raha ekenao ny manatona, ekenao no ampiasain'Andriamanitra, dia ho betsaka ny olona ho voavonjy. Izao ny zavatra tenenin'ny Petera ao amin'ny Petera tenenin'ny Petera Petera faharoa toko fahatelo. Izao izy tsy ho ela hozy izy no fahatanteran'Andriamanitra ny teny fikasany. Fa avelan'Andriamanitra izany hozy izy ho avy maharitra Andriamanitra hozy izy satria tiany ho avitra daholo ny olona rehetra. Fa rehefa tonga hoe vonona isika, rehefa miova fo isika, rehefa voatoro ny filazantsara, dia iveriny Jesosy Kristy ny andro lanitra haka ny havantsika rehetra. Ry havana, aza miandry intsony, aza miandry ny hafa, aza miandry ny olona hitory, fa ianao no nalefan'Andriamanitra, ianareo no nalefan'Andriamanitra, dia isika rehetra no tomin'Andriamanitra hoe ndao. Efa maty Jesosy Kristy, efa nitsangana tamin'ny fahafatesana izy, naresi ny fahafatesana izy, izay manana ny fahefana izay no momba antsika, momba anao, momba anareo. Ka aza matahotra intsony fa mandehana. Andriamanitra ny homba ny tsirairay avy, Andriamanitra ny homba ny fiangonany, Andriamanitra ny homba ny tokantrano tsirairay avy, ka ho samy ho mpitory filazantsara isika, samy ho mpizara an'izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Amen.
eny mato atsika jesosy ny solony elokontsika niaritra ny mafy izy ary ohatra sika tena matsapa n'izany hoe no ny amiko nahatonga ny jesosy tetỳ ambony tany sy maty nandatsaka ny rany dia afaka ilaza any amin'ny hafa koa isika hoe ioy ianao koa novidiany jesosy tamin'ny rany fa andao anaraka tahaka ilay fampiherezana teo afaka manaraka nyty rety tsika rehetra izay mahay anazy ny andiny voalohany any vehivavy no manao anazy dia ny andiny refrain samy maka ny feoany ny andiny faharoa ny lehilahy rery no manao azy dia ny refrain samy maka ny feoany ary ny andiny fahatelo miaraka daholo dia arao tsara fa samy izay rehetrarehetra ety aloha no hibaiko atsika maty jesosy maty izy ny solo atsika Mati Jesosy isolo aire indro fitiavana niaritry tanatia limbe indro fitiavana inunaloitana amikiura tiza nurena funana deliana lehilahy rehetra indray zao evoaomona tsy disore ino fitiavana nafoniraina zanakae ino fitiavana ino naruitana amikiura tiza nudena funauna teliana miaraka daholo tsika tompoko fatiana zao fitiavana kadena fukiuni hakiuanao zao fitiavana falikui Krista kamu vema funa orayangisiu manakiza Fitiavana
isika handray nivavaka sy nitsodrano avy amin'Andriamanitra. Tompo Andriamanitra eo tsy tianay ho very izay fitiavanao anay izay. Tsy tianay ho maty foana teo amin'ny hatsy-fijaliana ianao Andriamanitra, fa raisinay tanteraka izay fitiavanao izay androany. Raisinay ilay izy ho fanavotana anay, ho famonjena anay. Tianay ho raisina koa satria maro ary izao tontolo izao no tianao ho vonjena. Dia misaotra anao satria izany fitiavanao izany dia mikasika ny rehetrarehetra izay eto amin'ity tany ity. Ndreto izay Tompo, tsy ho tia tena ary tsy ho handray izany fitiavanao izany ho anay irery, fa ny fikasanay koa dia hizara izany fitiavanao izany amin'ny rehetrarehetra. Ka fantatrao nefa fa sarotra ho anay izany, tsy vitanay ilay izy. Fa mangataka anao izay Andriamanitra, ianao izay efa niantso anay, dia ho tanteraka aminay anie ny tsodrano izay efa nomenao ny mpianatrao, dia ho toa aminay ny teninao ka ho tonga aminay ny fananao masina. Izany fananao masina izany dia hanenika anay tsirairay avy. Ho vitan'ny batisan'ny fananao masina izay, ho feno fananao masina izay ary irahanao hitory izany filazantsara izany amin'ny manodidina anay. Ndreto izay Tompo, irao. Ndreto izay tarioa na dia kely sy bitika ary, na dia be fisalasalana ary, dia ampiasao Andriamanitra araka ny halehiben'ny fahasoavanao. Ho manisahady ny fo sy ny fanan'ireo izay olona manodidina anay, ka ianao no hanamboatra ny lalana amin'izany. Raha sedra sakana izay na olana, dia aoka ny herinao hitoetra aminay. Raha sedra olona mandahy izay, aoka tsy ho kivy. Raha sedra olona mety hoe hiova fo nefa avy eo miverina, aoka izay tsy ho kivy, fa hatoky hatramin'ny farany ary haharitra hatramin'ny farany. Mangataka aminao Tompo, raha misy aminay reto mbola misalasala matahotra, dia ianao hibitsika aty am-ponay, ka rehefa tonga ny fotoana dia ianao ny hamindra fo ary hitarika anay ary haniraka anay. Misaotra Tompo satria efa betsaka ny olona teo alohanay nirahanao ka natondra ny teny soa mahafaly taminay reto, ka natonga anay ho anisan'ny voafonjy, dia ho betsaka somary ihany koa no mbola hitory izany teny filazantsara izany. Misaotra ray eo noho ny fitiavanao, misaotra noho ny herinao, misaotra noho ny fahasoavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no androran'izany vavaka izany. Amen.